Aleloia, mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ity taona vaovao 2026 ity. Ary koa mirary soa ho anao mba tena androso bebe kokoa amin'ny fitadiavana ny tompony ianao ary koa tena hiaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary vonina somatsara rehefa ho tonga Jesosy hampiakatra ny zanany raha mbola tratra ety ambony tany ny fahavelomantsika izany. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia anambara aminao ny amin'ny teny izay nomeny fanahy masina ahy ny amin'ny izay zavatra tokony ho tandremantsika izany ny amin'ity taona ity. Ry havana alohan'izay aloha dia hivavaka aloha isika satria ny tompo no ampahalalana ny eran-tany ary koa ny teniny no ampitandremany antsika ka izy no asandratra, izy no deraina ary izy no ankalazaina. Ka hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy misaotra anao ary midera mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Mangataka aminao tompo, oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako amin'izao ora sy fotoana izao. Ary oka koa ianao fanahy masina ampisokatra ny maso-panahy ny zanakao tsiraray avy izay andre ny teny fampitandremananay tsiraray avy amin'ity taona izay diavinay vaovao ity izao. Ary mangataka ny ranao Jesosy hiaro ny tenako sy ny ankohonako ary koa ry zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy oka ny ranao tompo manda afo manodidina anay Jesosy ka ny asan'ny fahavalo dia tsy anakery tsy anapahefana aminay tompo fa efa adorana amin'ny ranao zany Jesosy ary ravana amin'ny ranao zany ary tsy mpiandavaky ny elo izany satria tompo ny ranao dia afo mandevina ny fahavalo rehetra. Ka misaotra Jesosy satria anao no manda afo miaro anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Misaotra Jesosy misandrata ny voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Aleloia, amen. Ry ava-malalo amin'ny tompo, ny zavatra niseho izany dia tamin'ny talata fatelopolo ny volana Desambra lasa teo, zany hoe vao tamin'ny herinandro ity satria isika zao vao fatelo ny volana Janoary. Dia tamin'ny talata lasa teo dia fotoana anankiray izay hitondrasako vavaka en direct koa zany amin'ny YouTube zany. Dia taorianan'io zany dia vita zany ny fotoam-bavaka teo amin'ny en direct dia mivantana moa izany dia noho avy eo zany dia tsapako zany fa mila aho zany angataka amin'ny tompo ny amin'ny zavatra izay hiseho amin'ity taona izay diavintsika ity zany. Dia noho avy eo nandohalika zany ny ankohaka nangataka tamin'ny tompo ampahalalany zany izay zavatra tokony zany hoe ho fantatro zany no nangatahako tamin'izany ohatrohatra zany zavatra nambarako zany nangataka tamin'ny tompo, nangataka tamin'ny fanahin'ny tompo zany momba an'izay. Dia no nefa teo ampiankofana zany aho dia nahare aho ny fanahy masina ny teny mafy be zany tao anatiko hoe fitsarana, fitsarana. Ry havana izay no tenin'ny fanahy masina. Ny teny izy mafy be hoe fitsarana, fitsarana. Izany no henoko tamin'izako teo ampiankofana. Ry havana, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra amin'ity taona ity. Efa nanomboka izany fa amin'ity taona 2026 ity dia hitsara ny olona ny tompo. Zany hoe ny fitsarana ho ataon'Andriamanitra amintsika dia manomboka ao amin'ny zanany aloha. Zany hoe raha mahatsapa ianao ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra, hoe kristianina mitondra ny anaran'i Jesosy amin'ny fiainanao, dia isika aloha zany no voalohany ho tsaran'Andriamanitra. Amaly antsika ny tompo ny amin'ny fitondran-tenantsika, ny amin'ny fomba-piainantsika, ny amin'ny hoe mankatoa azy ve isika sa tsy mankatoa azy. Ry havana mampatahotra ny tompo
ary aoka ho tsapantsika tsara fa izao fiainantsika izao dia efa mihay ratsy hatrany. Mihay ratsy hatrany ny fiainantsika ary tsy maintsy ho tonga ny fiafaran'izao tontolo izao. Raha ny aino ianao ny anatin'ny direkta zany tamin'ny talata 30 ary koa ny alakamisy premier ngambana izy iny, ny alakamisy teo alina zany amin'ny en direct vavaka alina, zany hoe vavaka fiambenana alina izany no nitarian'ny fanahy masina ay titre an'izay fotoana fivavahana isaky ny alakamisy alina dia ny ampy zao ny talata alina izany dia raha ny aino ianao tamin'ity herinandro ity dia namangy ny fanahy masina ary efa zany nampitandrina izy amin'ny zavatra maromaro ho antsika zanany izay manaradia any tompo izany. Ry havana, mila isika mifoha satria enoko mafy be mihitsy ny teny fanahy masina tao anatiko za teo ampiankohofana. Enoko tsara mihitsy ny feon'ny teny hoe fitsarana naveriny indroa na intelo izay teny izay. Ry havana, mila isika mitandrina ny tenin'Andriamanitra ihany koa tamin'ny alakamisy divaraina izany. Zany hoe tany aminareo izay mipetraka Madagasikara efa tonga zany ny amin'ny 12 alina, nefa ny mbola vao amin'ny 10 alina aty aminay aty Belzika moa izany dia tamin'io zany tamin'ny ora io teo eo dia nivavaka aho izany, nivavaka ako nangataka tamin'ny tompo zany ny amin'ny hoe mombany zavatra iseho any Madagasikara izany. Dia tamin'ny 12 alina efa niotra kely no hitako eto zany satria aleo amarinina tsara mantsy ilay teny satria lainga dia mahavery any amin'ny elo. Afaka jerenao ny verset ao amin'ny apokalipsia, ao amin'ny boky ny apokalipsia 2:25-5:10 ary koa ao amin'ny boky ny apokalipsia 1:19 dia manambara mihitsy fa mahavery tompoko na ny lainga fotsiny ara. Dia iverina ako amin'ilay teniko teo hoe efa niotra kely zany ny amin'ny 12 ora alina any aminareo zany dia nangataka tamin'ny tompo zany ny amin'ny zavatra iseho any Madagasikara amin'ity taona ity. Dia ny tenin'ny fanahy masina tamiko nomeny verseako ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:7-10 izany no nomeny fanahy masina ay zany. Mombany amin'ny Madagasikara io zany amin'ity taona ity dia io teny io Isaia 2:7-10 dia ny titre an'io zany io teny io any amin'ny 17 ato amin'ny baiboliko no misy titre. Dia ny titre zany dia mivaky toy izao na Jesosy tompo hoe vavaka manantena anao izahay ry tompo. Amen. Ry havana, eto zany dia hoe vavaka manantena anao izahay ry tompo. Zay zany ny titre ato amin'ny baiboliko. Zany hoe zavatra miseho ato amin'ny tenin'Andriamanitra io voambara io oka ianao hamaky miadana rehefa malalaka ianao dia manambara izany ny amin'ny olona anankiray ho antsika gasy zany io ho an'ny olona anankiray manantena an'Andriamanitra. Raha manantena azy marina ianao, raha tena hiezaka hiova ianao ka iaona amin'ny tompo dia ny tompo amaly valisoa ho anao. Fa kosa raha ohatra ka mbola mandroso amin'ny ratsy ihany isika izany dia ny tompo ampidina mihitsy ny fahatezerana zany amintsika gasy zany, amintsika malagasy. Ny teny izay azo dia tsy azo amboarimboarina fa namafy
na mora ny teny izay azontsika dia zakaina satria Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika. Oka hovakianao ny amin'ny 19 manambara mihitsy ny amin'ny hoe hovakiako amin'ny Jesosy Tompo 19 Isaia 20 mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrana varavarana ianao, mierekely indray mipimaso monja mandra-pahalasa ny fahatezerana 1 fa indro ny tompo mivoaka avy amin'ny fitoerany ampamoaka ny ponina amin'ny tany ny elony, ampiseho ny rany izay nofoiny ny tany ka tsy hanafina intsony ny olona izay novonoina teo aminy. Amen. Ry havana, ho avy ny fahatezeran'i Jesosy Tompo amin'ny tany amin'ny ity taona ity. Ny Tompo dia miteny amintsika hoe oka zany isika hiafina ny fahatezerana io. Oka isika hiafina ny fahatezerana io satria raha ohatra isika ka tsy mankatoa azy dia isika no hianjerany koa ny fahatezerana izany. Ry havana, ho avy ny Tompo hamaly ny tany ary tsy maintsy ho tonga izany, ary efa tonga izany. Jereva zavatra miseho eran-tany. Miova tompoko, mijoro tsara satria tiantsika ny Tompo. Eo amin'ny 17 ovakiko ihany satria teo nanomboka nomeny fanahy masina ny teny dia hidina ao arak'izay tiany dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 4:17 tahaka ny vehivavy bevoka efa madiva hiteraka ka miolanolana sy mitaraina noho ny farariany, dia tahaka izany izahay teo imasonao Tompo. Efa bevoka izahay, efa nihetsi-jaza izahay, nefa tahaka ny niteradrivotra izahay. Tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay, ary tsy niteraka ponina ho an'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty. Hitsangana ny fatin'ny oloko, koa mifoaza sy miobia ianareo izay mandry ao amin'ny vovoka. Fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany dia hiteraka ny maty. Mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrana varavarana ianao, mierekely indray mipimaso monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Fa indro ny Tompo mivoaka avy amin'ny fitoerany ampamoaka ny ponina amin'ny tany ny elony, ampiseho ny rà izay nofoiny ny tany ka tsy hanafina intsony ny olona izay novonoina teo aminy. Amen. Ry havana, tsy mavita na inona isika raha tsy miankina amin'i Jesosy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe tahaka vehivavy bevoka efa madiva hiteraka ka miolanolana sy mitaraina noho ny farariana, dia tahaka izany izahay teo imasonao Tompo. Ry havana, inona moa no vitantsika zanak'olombelona fa ny Tompo ihany no tokony anatonantsika. Mila isika miverina amin'i Jesosy, amaly ny olona izay mivazivazy aminy ny Tompo, izay manao tsirambina ny asany, izay miteny hoe zanak'Andriamanitra nefa ny manaonao foana. Ry havana, mila isika mifoha, efa midina ny fahatezeran'Andriamanitra, ary mila antsika ankatoa azy ny Tompo, ary koa ho masina sy ho marina eo anatrehany. Oka izay ny faharatsiana rehetra, oka izay ny fitsaratsarana olona, oka izay ny adila samihafa, oka izay ny fanenjehana, oka izay ny fiatsaram-belatsia, oka izay ny tsy fijoroana tsara eo anatrehan'ny Tompo. Fa tsy tiany Tompo ny fivoriam-bavaka ary horom-paratsiana naiza no misy ny fiangonana ivavahanao. Fa ny Tompo dia mitady ny olona ho tena masina sy marina ary hiala amin'ny fiatsaram-belatsia. Mila hialana tanteraka izany,
ialana avokoana ny fijangajangana ny amin'ny fijery maloto rehetra, ialana avokoa ny amin'ny lainga ry havana. Amaly ny olony ny tompo, amaly antsika isam-batan'olona izy raha ohatra ka tsy mankatoa azy isika. Amaly ny olony ny tompo, hitsarantsika ny tompo. Fitsarana tompoko, fitsarana. Ho anao kosa izay mbola tsy ao amin'i Jesosy dia zava-doza ny sabatry ny tompo, satria raha ny zanak'Andriamanitra no hovalian'Andriamanitra, maika va fa ny olona izay tsy mankatoa azy. Ry havana, oka isika tena atahotra an'Andriamanitra, fa tsy atahotra olombelona, na hoe atahotra mpitondra fivavahana, na anao saritsariny fotsiny ihany rehefa hoe fety dia hoe andeha hivavaka, na koa hoe izay mapety ampilamina ny fotoananao sy ny programanao no ataonao, izay vao ho an'ny tompo. Ry havana, matahora an'Andriamanitra. Izay tompoko no teny tonga ho antsika ho an'ity taona 2026 ity ry malagasy rehetra n'aiza n'aiza misy anao eto ambon'ity tany iainantsika ity. Ka mahereza tompoko, be ny asa miandry anao eo anoloanao, satria Jesosy raha navitra olona anankiray dia antsony ho ampiasainy ho miaramilany, fa tsy hijanona fotsiny amin'izao ihany. Mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.